fanomeza-pahasoavana n'olo-vaina tamin'ireo ray aman-dreny no nahafahandrana to Alina Razafinantoanina mitsabo ireo mpiarabelona efa 7 taona izao. Vao 13 taona monja dia efa nanampy ny reniny tamin'ny fitsaboana ny tenany, saingy tsy nanao izany ho asa raha tsy efa nodimandry io reniny io. Andraikitra tsy azo lavina ny asa ataoko na dia manana tanjona hafa azy aho, tsy maintsy mandibo ny reniko rehefa maty izy, hoy ny fanazavany. Tsy misy ny aretina lavina fa tsy maintsy omena sahaza avokoa ireo mila vonjy. Dia raha teo ireo aretina sarotra efa sitrany, ankoatra ny fanarenana vitana izay ataony ihany koa. Mijery karatra, mampiasa tapakazo sy rano misy hery avy amin'ireo fanahy miahy azy no endrim-pitsaboana ataony Alina. Tsy voatery manantona azy eny amin'ny toeram-pinenana nefa ireo manana olana, fa manao fitsaboana misy elanelana na ireny antsoina hoe à distance ireny ihany koa amin'ny laharana finday izay misoratra eto ambany ny tenany. Io zany donako avy amin'ny reniko izy io vao nanomboka 13 taona no voandrako tomaditra dia tsy naniry asa ohatran'izao fa hoe naniry médecine nefa zany don le izy dia tsy maintsy rehefa maty ny ray aman-dreny dia tsy maintsy nandray an'ilay asa. Don avy amin'ny ray aman-dreny kianjo zany io mijery karatra io. Fomba Njanahary aloha voalohany indrindra natao zany, natao ny lambanana fanajoroana ny Zanahary. Rehefa vita tafapetraka tamin'ny toerana misy anazy ny Zanahary, natao indray ny fomba sasavavin-drano. Rehefa tafapetraka ny sasavavin-drano miditra tamin'ny fomba nadady. Raha tafapetraka ny fomba nadady indray zany dia avy eo natao dady. Dia avy eo amin'izay natery ny dady ny taiza olona. Tsy dady rery nefa zany no fomba fitezaiko fa mijery karatra, mijery amin'ny alalan'ny sasavavin-drano, mijery mampidina Zanahary, zany hoe za zany manana pouvoir maromaro fahalalana entiko mitsaboana. Misy scientifique ambanana aty zany izay afaka miahana amin'ny fikarakarako ny olona sy ny fikarakarako ny zay tonga eto am-pelantanako eto ny olona. Mitsabo ny ambalavelona, mitsabo ny voakanina. Misy zao olona efa tany amin'ny hopitaly izy dia tsy hitany dokotera ilay aretiny dia nisy nanoro izy nakaty aminaty dia tato aminany navelona azy velona soamantsara. Zany hoe tsy afaka mamela ny olona irery zany fa tsy maintsy tsaboana satria nanatsiny amin'Andriamanitra. Omena izy aloha fanafody fery anaty anasitrana ny mamiadana zany. Miala ny elona foana zany ny ataonay fa tsy afaka zany avela amin'izao ilay olona satria nanatsiny fa raha mbola azo ataony manampy azy amin'ny alalan'ireo akanjo manampy anazy foana zany na hoe misy zavatra tokony ho amena azy zany. Teo amin'ny 7 taona teo zany nanaovako ny asa fitsaboana aty efa nandalovan'olona maromaro afaka mitsabo vitana amin'ny alalan'ny datin'andro, afaka manome vato koa ahako mifanaraka amin'ny vitana, afaka manao fanorenana trano koa mijery ny andro-trano, andro ny famadihana, tokantrano mikorotana koa zany ahafahako miery ny zavatra sasavavin-drano sy razam-panjakana atao anaty ato no manampy ana mikarakara an'ireo olona ireo, manarina an'ireny olona tsy mahazo vady reny, reny olona tsy mahazo zaza reny koa manampy an'ireny. Afaka manao fitsaboana avy any ivelany satria fitsaboana distance le izy. Miasa ny fitsaboana distance amin'io zavatra io amin'ny alalan'ny hery atao anatiko ihany avy amin'ireo zavatra mipetraka amiko ireo no ahafahako manao fitsaboana distance na any amin'ny faritany izy ireo. Dia aty zany zay no manao an'le zavatra ataonay ary tena hoe mahita vokan'le olona zany. Mampiasa tapakazo mampiasa rano mampiasa tany satria zavatra telo no mipetraka amina tsy maintsy arahana zany.